mofo aloha mbola tsy niakatra 10 ary tsy hiakatra 10 fa ny marimatresana dia any amin'ny 700 sady atsaraina ny lanjany ho 100 gramma mahery fa tsy lay 70 gramma am'izao satria fatatsika fa mofo rivotra no fiainantsika am'izao ary tsy fanomezantsiny zay satria rehefa nataony mifanakaloza-kevitra mifanatona dia nahitana marimatresana ihany niarana amin'ireo fikambana miara zo mpanjifa sasany sy ireo mpandara amin'ny araka ny mofo dia mifanatona mifampiresaka fa zoantsika koa no mahafantatra 5 andro ampahafantarina fa hoe hiakatra ny vidy mofo anjaran'ny mpandarany miaraka mofo ndray milaza hoe hiakatra am'izao daty zao ny mofo satria tsy maintsy tafakatra io noho ny antony zao fa betsaka loatra ny boulangerie mihidy manerana Madagasikara noho ny hoe farine taloha 250 000 tamin'ny 2004 zay mbola 1500 ny mofo zao 560 000 d'ici 5 jours ny vidina farine nefa mbola 1500 dia raha atao hoe 50 gramma zany mofo anankiray zao atao 1500 dia raha mofo anankiroa zany vao 100 gramma zay vidina 3000 tsy alao ve vidy mofo anankiray 2100 gramma dia mba vidy atsasany am'ronjato zany mba mahazo 50 gramma zay tady mofo anankiray tsika ahenao ny lanjany fa atao vatana mofo anankiray nefa 50 gramma dia za hoe tsika mba mahay mikady ihany fa tsy anao hoe satria te alaza ralita dia tazomy vidina mofo tsy hiakatra tsy mety tsony fa mifampiresaka mifanalipalipo hevitra fa ny fanjakana koa manana didy amin'ny hetra alaina amin'ny farine zay fa foto-sakafontsika malagasy ny finanana mofo zay kosa aloha subventionné taka nanaovana subvention amin'ny taxi brosy taxi B amin'ny 30 litres gazole dia mba omeo koa reo zany amin'ny taxe esorony karazana taxe any amin'ny farine mba ampiana ny vidina mofo ndraikitry ny fanjakana zay dia samba miaraka miafiafy zany